Vahaony oloko, vahaony oloko. Andraisanao toroteny mahery vaitra, anova tanteraka ny fiainanao. Vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra. Ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy noho ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra. Vahaony oloko, vahaony oloko. Nandehandeha izy mba faly miaona amintsika androany a mampanantenanao afa iovy ianao raha tonga eto androany averiko indray mandeha mialohan'ny iovan'ny zava-misy any atokantranonao dia ianao aloha ny miova voalohany eto androany ary tsy maintsy miovy ianao raha lasa anabavy. Alleluia. Ndao maky tenin'Andriamanitra isika mamerina ny araba ho antsika aty Mangarano, aty en salle de bonté, aty nini izy ty Tanamakoa, sy tsika rehetrarehetra eto Tamatavy zay mandray direkta ny toroteny avy eto miainga avy eto Ankiriry izany. Anna no vakitsika voalohany ato amin'ny Romanina toko 12. Romanina toko 12. Tiako ianao ifantoka tsara amin'ny toroteny hoy atany Mangarano teo manao hoe ndraindray tsika matory ao anaty toroteny fa tsy maninona raha matory ao anaty toroteny fa mba anankitelo na efatra ihany raha be indrindra ny matory fa tsy tsika rehetra. Mino fa mba anisan'le tsy atory ianao androany. Amen. Genesis toko 12 andininy voalohany. Azafady? Romanina toko 12 andininy voalohany manao hoe koa amin'izany mangataka aminareo ary rahalahy noho ny famindrapon'Andriamanitra mba atolotra anareo ny tenanareo ho fanatitra velona amin'ny masina sitak'Andriamanitra dia fanimpom-panahy mety ho ataonareo zany ary aza manaraka ny fanao zao tontolo zao fa miova amin'ny fanavaozana ny saina. Fa miova amin'ina hony fanavaozana ny saina, amantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sady akasitrahana no marina. Averiko ny andininy faharoa ary aza manaraka ny fanao zao tontolo zao. Aza manina hoe aza manaraka ny fanao zao fa tontolo zao, miova amin'ny fanavaozana ny saina. Fa ahoana hoe fa miova amin'ny fanavaozana ny saina, amantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sady akasitrahana no marina. Genesis toko 12. Zay tsika vohitra ato amin'ny Genesis toko 12. Andininy voalohany manao hoe ary hoy Jehova tamin'ny Abrahama mandehana miala amin'ny taninao sy ny havanao ary ny tranony rainao akany amin'ny tany izay asehoko anao dia tonga anao ho firenena lehibe aho sady alehibe sady hitahanao sy alehibe ny anaranao ary ho fitahina tokoa ianao ary hita zay manisy soanao aho ary anozina zay manozina anao ary aminao no hitahina ny firenena rehetra ambony tany. Ataovy amen na mafy za. Alleluia. Araka ny efa mahazatra rehefa vita ity toroteny ity dia hanao délivrance isika. Ary androany ny délivrance ataontsika eto dia tsy androka ny fanahy famisaviana fotsiny, tsy androka n'ireo le ozony sampy ireo fotsiny, tsy androka ny fanahy fahantrana fotsiny. Tsy zany ny délivrance ataontsika eto androany. Tsy androka aretiny, tsy androka ny fanahiny trosa, tsy zany fotsiny délivrance ataontsika eto. Fa ny délivrance voalohany ho ataontsika eto rehefa avy ao dia androka ireo fanahy mamatotra ny sainao, ireo devoly mamatotra ny lohanao. Amen. Ireo fanahy zao tontolo zao ao anatin'ny lohanao. Amen. Ireo fanahy mampahantra anao ao anatin'ny lohanao.
Aleluia. Haleluya. Satria ny mahatonga ny olona mahantsy, mahatonga ny olona sahirana, mahatonga ny olona potika ny fiainany, dia afatotry ny devolo ny lohany, afatotry ny devolo ny sainy. Ny mahasamihafa ny japonais sy ny afrikanina, mahasamihafa ny japonais sy ny malagasy, dia ny toe-tsaina ananany. Ninona hoe? Ny mampandroso ny japonais dia tsy izy kely maso, tsy izy fotsy hoditsy. Ny mampandroso ny japonais tsy hoe ny anarany japonais, fa manana toe-tsaina izy izay tsy hitovizany amin'ny malagasy. Tamin'ny mondial teo tany Qatar, tany Qatar moa ny mondial teo, nampiavaka ny japonais dia izao, ho anareo izay nanaraka an'izany. Ny olona rehetrarehetra raha vao vita amin'ny baolina dia lasa nandeha nody daholo. Fa inona ny zavatra nampiavaka ny japonais ho anareo izay mba naharaka? Naninona izy? Ny tsipona fako, diovony zareo daholo ny tribune, diovony daholo ny gradin, izy rery no nijanona farany. Dia ny japonais rehetrarehetra teo no diovony zareo na lany ny fako rehetrarehetra iraky ny tribune. Izy ty fahadiovana. Ny olona rehetra ny ala teo daholo, zareo efa toe-tsaina ao anatiny, tsy ty fako manodidina azy zany. Ataovy aleloia mafy zany. Ary tsisy lalàna nanery azy, tsy nisy lalàna tao Qatar hoe japonais rehetra tsy maintsy mijanona, voasazy nareo manadio. Nisy lalàna an'izany ve? Tsisy. Fa na tsy nisy niteny an'izany ary, zareo tsiraray avy tonga dia nandray andraikitra, dia nidiovy ny tanànany. Aleloia. Haleluya. Manana toe-tsaina izy, manana toe-tsaina hafa mihitsy izy. Mahasamy hafa, ianao tsara zao lazaiko zao, ny karana sy ny malagasy. Ianao ve eto Tamatavy eto efa nahita karana mahantra? Tsisy. Manahoana? Karana maninona daholo? Manan-karena. Voatonga eto izy, voatonga eto Madagasikara izy na zéro boribory ary, afaka fotoana fo izy maninona? Manan-karena. Manan-karena. Inona mahatonga azy manan-karena? Satria izy lava orona. Satria izy lava orona. Satria izy manan-karena be avy any aminany dia manan-karena izy tonga eto. Manana toe-tsaina izy, ary zao ny toe-tsaina ananany. Vao tonga ao Madagasikara tsika herintaona, tsy maintsy tonga tsika dia multimilliardaire. Haleluya. Satria efa zay mihitsy ny toe-tsaina nitezana azy, ary manana toe-tsaina hitezana azy izy. Fa ny malagasy, inona ny mahatonga anao mahantra? Misy toe-tsaina nitezany ny ray aman-dreninao anao, toe-tsaina nitezany ny fianakavinanao, ny toe-tsaina nitezaina mbolo madinika anao, ny toe-tsaina nitezaina kiriry anao. Dia itoe-tsaina io ny mbola tazoninao hatramin'ny androany. Dia leo mitovy, hitanao, mitovy amin'ireo olona manodidina anao reo ihany ny fiainanao, mitovy amin'ilay olona ho avaratra, mitovy amin'ilay olona ray lakoro aminao, mitovitovy amin'ireo ny fiainanareo. Dia io ianao efa sahirana, ny zanakao efa sahirana, ny ray aman-dreninao efa sahirana, nareo menakavy piraita-po efa sahirana. Satria ny antony tsy ny volo-koditra ao no mampahantra anao, tsy ny alavan'ny oronao no mampahantra anao, tsy ny BPC ny mampahantra na mampanankarena anao. Misy toe-tsainao. Ary androany anana toe-tsaina vaovao ianao. Anana toe-tsaina vaovao ianao. Anana toe-tsaina vaovao ianao. Ataovy amen na raha resy lahy tamin'izany ianao. Amen. Ary raha vonona ny ray an'izany ianao, andeha lavitra ianao raha lasaina papalata. Amen. Zay ny mahatonga ana miteny aminao fa mivavaka voalohany ataontsika eto androany, anao délivrance ny sainao ianao. Anao inona hoe? Anao délivrance ny Anana saina. toe-tsaina, tsy ananan'ny olona rehetrarehetra ianao. Amen. Anana toe-tsaina, tsy ananan'ny piraita-po aminao ianao. Amen. Anana saina ianao, tsy ananan'ny fianakavianao. Hiavaka ianao raha lasaina papalata. Amen. Anana toe-tsaina vaovao ianao, ahafahanao mandeha lavitra. Ataovy aleloia. Haleluya. Toe-tsaina manahoana hoe? Ahafahanao mandeha lavitra, ahafahanao mandeha lavitra. Mahatonga amin'ny pasteur Heritiana tsy dia mitovy amin'ny pasteur rehetrarehetra loatra. Mahita karazana fiangonana any ambadika any asahirakirana ihany izy amin'ny fitondrana fiangonana. Tondra mambavaka tsika ho tahin'ny tompony amin'ny pasteur reny. Amen. Fa mahatonga amin'ny pasteur Heritiana mba mahavita zavatra kely, mba miazakazaka kely, manana toe-tsaina Randry ary malala, tsy mitovy amin'ny olona rehetrarehetra. Alleluia. Manana toe-tsaina vaovao, tsy mitovy amin'ny olona rehetra. Alleluia. Azay toe-tsaina ananan'ny pasteur zay, ho ampidirina any anatinao azy. Amen, Ho amen. ampidirina any anatinao azy. Amen. Ataovy aleluia.
Hallelujah. Ka tsy ny poketranao fotsiny novaina androany, tsy ny posinao fotsiny novaina androany, tsy ny tsenanao fotsiny novaina androany. Ato amin'ny toe-tsainao ato, mentalité anao voaka eto ianao, olona vaovao ianao miala eto. Amen. Any fiarahamonina ny olona vaovao ianao, manana toe-tsaina vaovao ianao. Amen. Izy minao zany. Amen. Ataovy aleloia mafy zany. Hallelujah. Zany na tonga amin'ny baiboly laza manao hoe aza manaraka ny fanao zao tontolo zao izy fa miova amin'iny Fanavaozana ny saina. manana toe-tsaina vaovao. Amen. Amen. Hozaraiko aminao zany hoe inona ny toe-tsaina tokony anananao. Aleluia. Hallelujah. Rehefa mamaky an'ity Genesis toko 12 ty tsika, dia nisy baiko nomen'Andriamanitra ny Abrahama. Izao no baiko nomen'Andriamanitra ny Abrahama arao tsara. Ho anareo izay mandray cahier stylo amin'ny herin'ny androany miangavy aho. Ianareo izay tsy mitondra cahier stylo, mitondra taratasy stylo amin'ny herin'ny androany. Mazava sa tsy mazava? Mazava. Ny antony tsotra no teneniko teo mangarano teo. Na biato do ohatry ny ahoana ny mpianatra ray. Tena hoe manana atodo tena hoe mahay. Ary na mahay mampianatra ohatry ny ahoana ny mpampianatra iray. Kanefa mpianatra tsy manana cahier stylo, antany anao tonga ny examen BEPC CEPER mibaka. Reo mpianatra ireo zany le biato do be mihitsy. Mpampianatra tena mahay mampianatra. Fa ry zareo mampiavaka azy tsy mandray cahier stylo. Tonga ve mibaka, tonga BEPC, ho afaka fanadinana reo sa tsy ho afaka? Tsy afaka. Ho afaka reo sa tsy ho afaka? Tsy afaka. Tsy afaka izy satria ny antony tsotra. Misy zavatra tsy ho tadidin'ny lohantsika mihitsy. Misy zavatra tsy ho tadidin'ny sainao mihitsy. Zany ny mahazava-dehibe ny hoe rehefa mandeha mihaino toriteny, mitondra cahier stylo. Dia mba izay zavatra azonao raisiny, izay zavatra azonao raisiny, dia raisinao anaty cahier stylo. Ataovy amainina mafy zany. Amen. Zao ny voalaza amin'ny baiboly Genesis toko 12. Andininy voalohany eny hoy tsara. Ary hoy Jehovah tamin'ny Abrahama, mandehana miala amin'ny taninao. Mandehana manina hony? Miala amin'ny taninao. Sy ny havanao. Sy ninona? Sy ny havanao. Sy ny tranony rainao. Sy ninona? Sy ny tranony rainao. Akany amin'ny tany izay asehoko anao. Dia ahatonga anao ho firenena lehibe aho. Hallelujah. Sady hitahanao. Amen. Sy alehibe ny anaranao. Ary ho fitahina tokoa ianao. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra eto. Dia tonga anao ho firenena lehibe aho. Amen. Sady hitahanao. Amen. Amen. Sy alehibe ny anaranao. Amen. Ary ho fitahina tokoa ianao. Amen. Izy mba maniry an'izany toerana izany. Amen. Ahatonga anao ho lehibe, ho atonga anao ho fitahina, Amen. ary atonga anao ho tahina amin'ny zavatra rehetrarehetra. Amen. Izy mba maniry an'izany atsangany ny tanàna. Avy ereny eo mpanangana tanana avy ereny zao Jesosy Jesosy mba maniry an'izany toerana mba zany. maniry an'izany toerana Ho zany. lasa olona voataha, Ho asa olona olona voata. ho feno fahasoavana, Olona feno ho fahasoavana. tonga fitahina ho amin'ny Ho fianakaviana, tonga fitahina ho an'ny ho tonga fianakaviana. fitahina ho amin'ny manodidina. Ho tonga fitahina ho amin'ny manodidina. Amen. Amen. Aleluia. Hallelujah. Teboka voalohany dia izao, ampahery anareo ahy eto. Hallelujah. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny andininy voalohany. Ary hoy Jehovah tamin'ny Abrahama, mandehana miala amin'ny taninao. Manina hony? Miala amin'ny taninao. Sy ny havanao ary ny tranony rainao. Asain'Andriamanitra manina hoe ianao? Miala amin'ny Avy ereny tena asain'Andriamanitra manina hoe? Miala. Miala amin'ny havana, miala amin'ny traninao, miala amin'ny taninao, miala amin'ny fianakavianao. Ndany ianao mandeha rery, ndany ianao misitaka rery. Teboka voalohany dia izao. Rehefa nomboka hitahanao Andriamanitra, rehefa nomboka nova ny tantaranao Andriamanitra, rehefa manomboka Andriamanitra andray atanana amin'ny fiainanao, dia ity ny teboka voalohany mila tadidinao. Asain'Andriamanitra misitaka ianao. Asain'Andriamanitra mandeha rery ianao. Asain'Andriamanitra ianao rery miatrika samy rery zava-misy. Asain'Andriamanitra miala amin'ny havanao ianao. Asain'Andriamanitra miala amin'ny fianakavianao ianao. Aleluia. Hallelujah. Mampahery anareo sady misy aminareo reo mieritreritra manao hoe pastera, eto mambavaka fa tratra fanahy fanilokiliany. Nariny ny fianakaviako
tsy tian'ny patron koa narin'ny vady koa za rery sisa pastera miady amiko daholo ny olona rehetra tsisy nizaniza mijery aho ty ampahery anao aranabavy tsy fahoriana io tsy fijaliana io asain'Andriamanitra mandeha rery anao satria nomboka hitanao izy satria nomboka nangana anao izy dia asain'Andriamanitra mandeha rery anao. Alléluia. Akovy alléluia mafrara salata am'zany anao. Alléluia. Rehefa nomboka hitanao zay Andriamanitra. Toizo ny teko voninahitra Andriamanitra. Rehefa nomboka nangana ny fiainanao Andriamanitra dia tsy asian'Andriamanitra nizaniza tsony eo anilanao eo. Onjonjonao samy rery sisy ianao rery sisy ary mampahery anao zay sy tahan'olona. Misy fotoana manko dia zao Andriamanitra no miteny anao hoe miala. Ahoana hoe Andriamanitra Miala. fa misy fotoana rehefa tsy miala ianao iala eo fa mbola te hitakisikisina eo ianao. Ozy ianao aiza ary tsy maintsy mitakisikisina eto tsy maintsy miaraka amin'reto dia mialokaloka eo ianao mialokaloka eo ianao dia rehefa tsy mety miala ianao fa mbola te hijanona eo dia Andriamanitra mihitsy manakisaka ny olona manodidina anao. Andriamanitra manakisaka olona. Izany ny ampaherezako anareo raha sy anabavy malala. Rehefa manomboka hitanao Andriamanitra hiasa eo amin'ny fiainanao Andriamanitra dia misy fotoana alan'Andriamanitra aminao ny ray aman-dreninao. Halleluja. Alléluia. Alan'Andriamanitra aminao ireo olona nanohana anao nanomboka niala amin'ny patron anao niala amin'ny vadinao niala amin'ny kibo raika aminao ianao rery sisa ary ianao rendray mieritreritra manao hoe tompo inona ny fahotako e miady rery ane Jesosy eo fa inona ny fahotako no nilozan'ny olona e nandosiran'ny olona e tsy nisy fahotanao tsy nisy adalana nataonao fa misy planina tsara be tian'Andriamanitra hitahinanao misy planina mahafinaritra hitahinanao. Alléluia. Dia tsy maintsy mandeha rery ianao tsy maintsy maninona hoe azavady Tsy maintsy mandeha rery. hoy Andriamanitra tamin'ny Abrahama miala eo amin'ny tranony rainao miala eo amin'ny taninao miala eo amin'ny tanin'ny havanao fa maninona Andriamanitra fa maninona raha eto ihany antahinao miaraka amin'ny havako miaraka amin'ny fianakaviako maninona raha eto ihany ntahinao miaraka amin'ny mpiray-tam-po amiko eto atahina Jesosy misy fotoana ry havana tsy afaka hitahanao Andriamanitra rehefa analehibe anao izy atonga anao ho lasa olona manan-katao ianao dia tsy maintsy miala amin'ny havanao. Ataovy alleluia mafy zany. Alléluia. Zany ny anisan'ny zavaratsapako ary ampaherezako atsika fa misy fotoana ianao tsy maintsy mandeha rery. Teny ianao zay ny eo anilanao misy fotoana ianao tsy maintsy mandeha rery. Misy fotoana ianao tsy maintsy mandeha rery. Inona ny tanjon'Andriamanitra mahatonga anao mandeha rery amin'izay fotoana izay tsisy nizaniza anteheranao intsony akoatran'izy akoatran'Andriamanitra. Tsy tian'Andriamanitra hietehatra amin'ny kibo raika aminao ianao tsy tian'Andriamanitra hietehatra amin'ny vadinao tsy tian'Andriamanitra ianao hietehatra amin'ny fianakavianao ianao resy Jesosy sisy ianao resy Jesosy sisy satria ny havanao tsy mahavany olanao ny vadinao tsy mahavany olanao ny fianakavianao tsy mahavany olanao Jesosy mahavany olanao ianao sy Jesosy rery sisy ary mampahery anao mandeha rery io no hanaganan'Andriamanitra fiainanao. Io no hanaganan'Andriamanitra fiainanao. Amen. Ny olona mety nandao anao fa Jesosy io ny hanomboka io Jesosy ny hanomboka io Jesosy ny hanomboka. Amen. Tadidiko tsara mihitsy tamin'ny 98 tamin'izany mbola tsy vahaon'ny oloko tamin'izany fa mba nakatia tamatavy fotsiny anangana fiangonana tao amin'ilay fiangonana tao hoe ndao ifanohana fikambanana tao hoe ndao ifanohana ito ny anaran'ilay fikambanana ndao ifanohana tamin'izany za rery ny nakatia miaraka tamin'ny rahalahy anankiray zay ozy amantsy ny rahalahy tao Antananarivo avelao ao any dia ho any tamatavy ary anangana radio kely zay tamin'izay UFM 104 io tamin'izany tsy ara-dalàna ny taratasy fa nanana émetteur anankiray émetteur kely émetteur zany le fandefasana radio ohatran'ireto ampli reto ny angezany
le kely ane zany dia antenina anankiray dia hoe andeha anangana radio aty Tamatavy tsy nanana frena taxi brousse tamin'izany camion nandehanana idina hoe camion ndeha ho any zay Jesosy anangana tsy hita hoe aiza ny tany ale nisy dada farana mipetraka zay teto Tanambosainky nisy dada farana izay teo dia tao zay ny alokaloka nandritry ny 3 andro angamba ozy izy le dada faranay inona ny ataony lisany aty dia ozy izy hoe anangana radio zay dada fara anangana radio évangélique andeha le tsy elisa mody any Antananarivo any elisany ve adaly mitady problème ty le tsy elisany dia hoe zay ange anangana radio ajanony eto le tsy radio io ampiasain'ny fiangonana e dia andany lisa miakatra na ilikiliny tsy hitanay zay tany ale nisy dokotera zay tadidiko tsara nandray anay teo Tanambosainky teo dokotera professeur iza moa le teo Tanambosainky teo izy nanome anay trano nangatanay ny resaka tao zay mba omeo toerana kely eto zay nandritry ny 2 andro na 3 andro anovana essai na radio tsy maninona rozy izy fa ataovy ao danareo manao essai dia nomeny anay ny le terasy eo ambony natsangana ao ny antenne faly ery fa inona ny fiapetra idiny le dokotera ty ivelany zay idiny angadana tsy avelany voaka miditra satria izy koa maily fa sao dia misy hoe sao dia mpangalatra reto na ohatry zany dia matoy ianao zany afaka mivoaka ao dia tsy maintsy miatsoatra hoe mba avoay aloha zay fa hivoaka fa faly fotsiny zay tamin'izany dia natsangana le antenne dia mba nahazoazo eraka Tamatavy ataovy alleluia mafy Alleluia. faly ery le dada faranay tsy nandray anay tsony tamin'izay satria tsy tiany koa le fivavahanay alleluia inona ozy izy ianao no nataonay tamin'izany tsy nahita tany ale nisy mpampianatra zay tatao Tanambosainky tato nanome anay trano hazo kely ao nareo mipetraka rozy izy dia ataovy eo ny radio anareo sakafo amin'io tsy misy ny vola tsy misy ianao sy Jesosy rery sisy ataovy alleluia mafy Alleluia. ilazako anareo zay mandeha rereto fa ianao tsy mandeha rery zany misy an'Andriamanitra miaraka aminao ary tsy amelanao irery tsy miletika rery ianao fa mampahery anao tsy miady rery ianao teneniny eo anila anao tsy miady rery ianao Tsy miady rery ianao. izy matsiaro amin'izao fotoana zao ohatrany hoe mandeha rery ohatrany hoe ianao rery tsy mbo misy mpanampy atsakany eo ny tanàna androany ny ananganan'Andriamanitra ny fiainanao raha mino ianao androany ny ananganan'Andriamanitra ny fiainanao tsy miletiky zany ianao raha latsana bavy avelan'Andriamanitra isitaka ny havanao tsisy mandray anao nanary ianao ny vadinao esory zao hevitra izao manao hoe very nariny ny vadiko nariny ny rafozako nariny ny fianakaviako very lazaiko aminao androany tsy very ianao zao vao tena iainga amin'ny fiainanao mila resy lahatra zany ianao androany zao vao tena iainga amin'ny fiainanao teneniny tenanao zao vao tena iainga amin'ny fiainako tsy misy nizaniza intsongy za rery zao vao tena iainga amin'ny fiainako amen ave mila resy lahatra amin'izany ny toetrainy mivavaka manko rehefa tonga eto mambavaka pastera tratsa nyfanahy fanilykily anay ny lozany vadiko ay eto mambavaka mba hiverina ny vadiko fasahirana ay eto mambavaka mba hotsaron'ny zanako any andafy ay eto mambavaka pastera mba hotiny ny havako ay faly amlaza aminao fa nahalany ny havanao ary ianao na tsisy piti ary ianao na nisy nanary ary ianao hiverina ny fiainanao hitsangana ny fiainanao hitandreo nanilikiliky anao fiainanao tsy maintsy mitsangana hitan'izay nanilikiliky anao hitan'izay nanapotika anao hitan'izay nisitaka taminao fa ny fiainanao tsy maintsy mitsangana sotetanana mafy zany hoany Jesosy ny fiainanao tsy maintsy mitsangana
ny vadinao ny nanarenao fa Jesosy mandray atanana amin'ny fiainanao. Za mihitsy. Ny kibo raiky aminao tsy mijery anao satria anao lasa mivavaka, satria anao lasa nanampony tompo. Aza matahotra an'izany raha iala eto. Avy alao zareo tsy hijery tsony, avy alao tsy hijery tsony, fa manomboka eto tsy hainao tsony ny hitady azy fa izy no hitady anao, izy no hitady ny adresinao, izy no hitady ny toerana misy anao. Satria amin'izay fotoana izay tsy ohatran'izao ahitany anao zao tsony no ahitany anao. Tantara efa miova amin'izay fotoana izay, tantara efa mitsomatika amin'izay fotoana izay. Iza mino an'izany? Sa zay Jesosy a. Asivitehika man. Hanenonareo izay nanilikiliky anao, tenenina eo anilanao, mahatsara anao mihitsy ny mandeha irery ohatr'izao hoe. Mahatsara anao mihitsy ny mandeha irery ohatr'izao. Mahatsara anao e. Mahatsara anao. Halleluja. Halleluja. Mety aminao io raha lasanabavy. Ary androany hivavaka mba tsy hiverena ny vadinao aloha. Halleluja. Ataovy mafy le tiaka ho an'i Jesosy. Misy aminareo raha zao nahatongavanareo eto. Eto mambavaka paster hiverina ny vadiko. Nefa hitondra mambavaka androany aloha tsy hiverina ny vadinao. Halleluja. Aloha izy tsy hiverina. Hiverina ihany izy. Hiverina ihany izy. Fa ny fotoana hiverenany, ny fiainanao efa tafakatrany amin'ny faratapony. Efa miofo. Dia amin'izay fotoana izay, tsy izy mampifilafila, fa izy indray le andady moramora hoe anaraka ny dianao amalala. Anaraka ny dianao amalala. Mety sa tsy mety zany? Mety sa tsy mety zany? Androany aloha aza terenao hivavaka ho amin'ny vadinao hiverina. Mahatsara anao mandeha seul loatra an'io. Halleluja, halleluja, halleluja. Halleluja. Tadidiko tsara tamin'izay fotoana izay. Tao Antanambo 5 taona zay tamin'ny 98. Le mpampianatra taony nandray anay. Izy mba mananone sakafo kely eo tsy ndraindray. Halleluja. Nisy fotoana narary voan'ny tazo tamin'izany. Voasambany tonga teto Tamatavy tamin'izany. Fa narary tena marary reny le voan'ny tazo isakariva reny. Tsisy mpijery. Tamin'izany tany Antananarivo mbola tsisy telefônina. Mbola tsisy telefônina, tsisy nizanizy ifandraisana. Halleluja. Halleluja. Tsy ho zaka ny tevoly ty vavaka ataoko eto androany ty. Tsy ho zaka satana ty vavaka ataoko anao eto ty. Manomboka any amin'ny farany arinany. Izy vehivavy ao, hiala ao anatin'ny herin'ny démoni izy. Izy lehilahy ao, hiala ao anatin'ny herin'ny Lucifer. Izy vehivavy ao, hiala ao anatin'ny herin'ny famosaviana. Tortean'iny paster dia zay tia mpaminaniana rehetra teny amin'ny paster eo dia raisiko ampinoana daholo. Manana finoana azo trano dia niraisiko ampinoana le izy dia nahazo trano aho amin'izao fotoana izao a. Efa 3 taona mahery eo zao nahavitan'le trano a. Tena voninahitra ho an'i Jesosy fa tao anatin'ny 6 mois nanaovana an'le trano a, vita trano finition rehetra rehetra. Amin'izao zay tsy manofa tsony fa lasa mampanofa indray. Dia nitain'Andriamanitra dia fenipokipoka antsena dia nanao trano. Dia ty trano ty zany tena zeriko famela. Rehefa tena mitahy io Andriamanitra dia tena hoe mitahy maneho ny hery izy. Trano zao tao anatin'ny enim-bolana trano lehibe efatra 5 misy lalatsara 4 étage, misy terasy kely any ambony 4 étage le izy, vita tsara carreau tsara, varavarana vy, misy gambien fossé petit. Dia vita ry dia izay tena zeriko famela hoe rehefa tena mitahy Andriamanitra dia tena mitahy mihitsy. Devoly sy ny aretina nampahory anao io. Reozina vokatry ny tsirary nataonao. Reozina vokatry ny tsirary nataon'ny ray aman-dreninao, vokatry ny fahotanao. Reozina vokatry ny adalana vitanao. Isery tsy ho takatry ny saina. Hidinao anatinao amin'ity vavaka zay ataoko eto ty. Tsy ho zaka ny devoly ty vavaka ataoko eto androany ty.
miarabola tena mandeha tsara Alléluia. nahazo tany zay dia mba nanao trano Taoriana zay fanasitranana zay. tamin'izay fanasitranana zay Ahoana tsara izy teo? sady nahazo tany no vita soma tsara le trano zao zay koa manao fiaraha-miasan'ny tompo foy miarabola zany efa mba misy dia araka le vavaka atao reny samborona ty reny dia tena tonga dia ohatrany nandeha ho azy zany nefa le vola raha kely fa ohatrany hoe mandeha ho azy fotsiny le izy vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaitra anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandefandefety tsy mba asy